Faly miarabantsika ray avy indray amin'ity zoma fa valo ny volana marsa ity ary miaraba manokana andreo vehivavy rehetra sy ny indrindra ny renim-pianakaviana rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao amin'ity andro anio ity miaraba anareo ary mirary ny soa indrindra ho anareo indrindra mba hitombo fitia ao anatrehan'Andriamanitra ianareo ary indrindra ahery avita atanateraka ireo adidy aman'andraikitra izay sahanina eo amin'ny tontolo rehetra manodidina. Ny riko aminao dia hitafihery anao any Kristy ka ny zavatra rehetra izay petraka ao am-pelantananao dia ho lavo rary avokoa satria mpanompon'Andriamanitra ianao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Eranay tsara ny azin-danitra mbola velom-pisaorana sy velom-piderananao zahay satria nomena amin'izao fotoana izao indray. Mivavaka manokana izahay ho an'ny vehivavy rehetra indrindra izay manaraka izao fandaharana izao mba azo hery manokana avy aminao amin'ity maraina ity ka ho lavorary izay atao ianao ihany koa ny irainay manokana mba hitatana ny fiainan'izy ireo indrindra ireo izay kasainy indrindra ny mehery ihany koa ho an'ireo izay misedra ady manokana ankehitriny. Mitenena Tompo fa voninkaina anao zahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny herin'i Jesosy mahavonjy. Nalaina amin'ny Korinthiana 2:10-7 manao hoe nefa noho izy tamiko ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ko maika sitrako ny rehareha amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Amen. Nanasantsika mba hikambana aminy sy hampikambana ny fahalementsika amin'ny heriny, ny tsy fahalalantsika amin'ny fahenjeny, ny tsy fahamenjehantsika amin'ny fahamenjehany, ilay mpamonjintsika malala zany. Tsy manome ny fahamenjehana ilain'ny olona anankiray mba hidirany any amin'ny fanjakany lanitra amin'ny fankatoavana ny lalàna amin'ny fomba entitra dia entitra. Tsy maintsy misy ny fahateraham-baovao sy ny saina vaovao amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina izay manadio ny fisainana sy manandratra ny toetra. Izany firaisana amin'Andriamanitra izany no manomana ny olona ho amin'ilay fanjakany lanitra be voninahitra. Tsy misy zavatra ny foroan'olombelona azo atolotra ho fanefitra ho an'ny fanahy manota akoriny. Tsy maintsy misy hery miasa ao anaty. Tsy maintsy misy fiainana vaovao avy any ambony izay ny olona voaova avy amin'ny toetra feno fahotana ho amin'ny fahamasinana. I Kristy zany hery zany. Ny fahasoavany rery ihany no manome aina ny fanahy ka mitarika azy ho eo amin'Andriamanitra sy ho amin'ny fahamasinana. Fitaka mampidi-doza ny fiheverana fa ny any ilaina dia ny hampitombo ny toetra tsara efa ao amin'ny olona rahateo. Fa hoy ny Korinthiana 1:2-7 manao hoe fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay avy amin'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Izao ny voasoratra momba ny Kristy. Izy no nisy ampiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. I Paoly Apôstôly dia nanitiny ho masina sy marina nefa tsy hainy samy rery manatratra an'izany. Dia hoy izy hoe indrisy olo mahantra aho hozy izy, iza no hanafaka amin'ny tenan'ity fahafatesany ity. Dia tahaka an'izany ihany koa no fitarainan'ny fitorotoroan'ny tany rehetra hatrany nefa tsy misy afa-tsy valin'ny ray monja no azo asetry eo anatrehan'ny rehetra. Dia ity manao hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Raha amin'ny heriko sy amin'ny herinao ihany dia zava-poana fa ilay zanak'Andriamanitra i Kristy ilay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, izy no afaka hanaovantsika ka tsy niezaka ataontsika no afaka antsika
fa raha mandray ny Kristy isika ary manaika isika hitoetra ao anatintsika i Kristy, dia izy no hanavao antsika, hanala an'ireo izay tsy tomombana sa tsy mendrika rehetra, ka nome antsika zava-baovao, fotom-pisainana vaovao, fomba fanao vaovao, toetra vaovao, fomba fijery vaovao. Amin'izay fotoan'izay dia iray amin'ny Kristy isika ary iray tanjona, iray faniriana, iray fanekena ihany koa. Dia izany no irariako aminao amin'ity maraina ity, mba olon'Andriamanitra tokoa ny isika iray ao amin'ny Kristy, handray azy, hanavao ny fanoloran-tena, hanavao ny fiarahana mandrakariva, ary ihany koa dia mba ho hanitra kasitrahana eo izay rehetra ataontsika tsirairay avy. Amen. Iranay tsara ny isan'andro, mbola misaotra anao zahay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay taonanay mandrakariva, mba handray anao sy hanavao ny fifandraisanay aminao. Tompo, tohanao amin'ny tananao mahery zahay ary mangataka aminao mba mananatra anay, hanavao anay, ary indrindra anitsy ny dia indrindra ho an'ny tsirairay avy. Irenay tokoa raha ho iray aminao izahay, ka ho hitataratra na eny amin'ny fanaonay, na eny amin'ny fijery, na eny amin'ny fiteny, fa ianao tokoa no mitoetra ao anatinay. Anaran'i Jesosy. Amen. Io